Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alina ny andro andeha torentsika ankehitriny. Tadidiro pin Islam fa ny torimaso dia voasokajy fahafatesana kely. Ary rehefa matory antsika dia miala ao anatin'ny vatantsika ny fanahintsika miakatra any an-danitra. Ka zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala mbola velona ny ampitsoniny dia averiny eo aminy izany fanahy zany. Fa izay efa nisafidiny kosa hoe ino no alina ialany eto ambonin'ny tany dia tsy tafaverina aminy intsony izany fanahy izany, araky ny andininy masina izay voalaza ao anatin'ny Qur'an al-Karim. Izay indrindra mahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama nampianatra antsika rehefa tonga ny alina handeha hatory dia mamaky ny tonom-bavaka na dua spesialy izay mivaky toy izao: Bismika Allahumma amutu wa ahya, izay midika hoe amin'ny anaranao ry Tompo Allah no ahafatesako sy ifoazako na ivelomako indray. Rehefa mamaky an'izany dua zany ianao amin'ny alina alohan'ny hatorinao, ka raha sendra tonga teo aminao ny fahafatesana dia efa napetraka ao eo am-pelantanany Allah mangarahara ny fanahinao mandritra n'iny alina iny, ary napetraka ao sy voatazona eo am-pelantanany Allah izany. Zay no antony ampianarantsika ny zanantsika, ampianarantsika ny vadintsika, ny manodidina antsika any izany dua zany, sola andeha hatory antsika ka tsy mifoy intsony fa efa nametraka an'izany fanahintsika zany eo am-pelantanany Allah subhanahu wa ta'ala. Noho izany rehefa andeha hatory ianao dia azadino ilay dua hoe Bismika Allahumma amutu wa ahya, ampitao betsaka any amin'ny olona ary aparitao betsaka ty video ty mba azahoan'ny hafa fahalalana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.